Avia, aoka isika ho ban Jehova, aoka isika no fifaliana ho amin'ny vatala amin'ny famonjenantsika, aoka keo anatrehana amin'ny fiderana isika, aoka no fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'Andriamanitra rehetra izy. Vehivavaka isika. Andriamanitra rainay dia rainay tokoa ny anaranao, ary atolotra eo anao mandrakizay ny voninahitra satria ianao no mendrika izany. Entinay eo aminao izao fotoam-pivavahana izao, atolotra'ay mba ho fanatitra manimpofona eo amin'ny seza fiandriananao. Fanirianay ny hoe hialo lalana aty amponay tsirairay avy aneny fanahinao masina ka hiteny sady aminay ary hampanaiky anay ny sitraponao. Dia aray ny fitahinao izahay amin'ity sabata masinao ity ary koa masina tahaka anao. Misaotra Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Kristy ny vavahanay. Amen. Fifaliana lehibe ho anay ny miarabantsika rehetra na tratra izao sabata masina izao. Arabaina ny lehilahy, arabaina ny vehivavy, arabaina ny lehibe, arabaina ny kely. Satria andro lehibe tokoa, andro manokana androany, dia andro maneran-tany ho fivavahana ho an'ny vehivavy. Mamela anareo mba hiaraba manokana ny reto vehivavy namako ireto. Arabaina na tratra izao andro manokana antsika izao. Engane tsy handalo fotsiny izao andro izao, fa ahatonga antsika rehetra handray hery ary ahatonga antsika ho vita fihavanana amin'ilay Andriamanitra izay mpahary antsika. Samy hitahin'Andriamanitra daholo. Saveu caminhira ni fala vutandehibe saya mudena marube evitare camidera saya mudena marube evitare camidera. Be
itraziza iramwampandeanana irasuni ziuna iramwampandeanana irasuni ziuna Zayanar birai safel kamira derau famedika ilai nanavu janare derau famedika ilai nanavu janare Mandeni tenisu we manatuna isa ani unitumbu mafidi ni fitiava ni vali ni fiderani tuida ni fitiava ni vali ni fiderani tuida. Zao dia manasanao mandray baibolinao dia hiaraka hamaky izany tsika ao amin'ny Marka 5. Marka 5 andininy 1:20 hatramin'ny 4:20. Marka 5 andininy 1:20 hatramin'ny 4:20. Ary rehefa nita tsambokely indray Jesosy ka tonga teny ampita dia nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, ary teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga, Jairo no anarany. Ary rehefa nahitan'i Jesosy izy dia niankohaka teo amin'ny tongony ka niangavy fatratra taminy hoe, marary efa ho faty ny zanako vavikely, andeha mametrano tanànao aminy mba ho sitrana izy ka ho velona. Dia nandeha niaraka taminy izy ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanety taminy. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra raina be fitiavana sy be famindrampo, misaotra anao noho ny tombony anananay ahafahanay miantso ny anaranao amin'izao sabata masonao izao. Tianay ny hametraka amin'ny fiainanay tsirairay avy ao anatrehanao ka raha iain'ny feonao izay amin'ny alalan'ny toriteny ho an'ny ankizy, ho an'ny rehetra rehefa avy eo, dia mba ho ao am-poninay tsirairay ny fanamasina anazava ary hitalidalina anay mba hahaizanay manao ny sitraponao. Tena ihany koa amin'izao andro manokana ho an'ny vehivavy maneran-tany izao, ny mitondra am-bavaka, ny vehivavy rehetra amin'ny toerana izay misy azy amin'ny fiainana izay iainan'ny tsirairay avy, mba ho vangianao manokana ny fiainan'ny vehivavy tsirairay, ka mba hahatsapa ny fikasihanao manokana ihany koa amin'ity sabata anio ity. Fantatrao ny zavatsarotra izay mety iainan'ny tsirairay avy izay ankinina fiainana am-pelantananao ihany koa, mba ianao no hanaisotra izany ary hampiasa an'ireny zavatra rehetra ireny mba hitondra soa amin'ny fiainanay tsirairay avy. Izay rehetra mahasoa anay rehetra izay manaraka izao fambarana izao Jesosy, dia angatahako mba ho tanterahanao araka ny haben'indra fonao satria tononiko amin'ny anaranao. Amen. Tsapantsika ve fa tamin'ny mpitiavana no nanoloran'Andriamanitra izao rehetra hitantsika
izao. Ary rehefa nanota ny olombelona dia nany am-bavaka sy hita maso izy izany fitiavana izany, ka nanolotra ny zanany tokana ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Voalaza ao amin'ny voasoratra ao amin'ny Jaona 4:1-12 izany. Manentana antsika tsirairay avy mba samy ianao izay azony atao amin'ny fomba rehetra hampahafantatra izao tontolo izao izay latsaka amin'ny tsy fahafantarana izany fitiavan'Andriamanitra izany, satria efa ho tonga tokoa ilay ny farany. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Matio 4:2-4:20. Matio 4:2-4:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary ho toriana amin'izao tontolo izao ty filazany tsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Koa atolontsika ny fanatitra efa nomantsika entina hanafainganana ny fitorianan'ny filazany tsara ny famonjena izay manambara fa tsy ho ela dia ho avy Jesosy hitondra fiainana mandrakizay. Toy izany koa ny famerenantsika ny ampahafolony ho fanohanana ireo miasa mivantana amin'ny fanafainganana ny fiverenan'i Jesosy. Koa andeha ary atolontsika amin'ny mpitiavana sy amin'ny mpanetretena izany ary arahantsika vavaka mangina feno fanoloran-tena. Iary vavaka isika. Rainay tsara sy masana izay an-danitra ao, misaotra sy mankasitraka anao izahay fa afaka nanolotra ny fanatitra sy namerina ny ampahafolony aminao. Raisiko Tompo ny tenanay tsirairay avy ho fitaovana mahomby eo am-pelantananao, miampy izany fanatitra sy ampahafolony izany ho fampandrosoana ny asa fitoriana amin'ny filazany tsara. Fantatray fa maro ny olona tianao vonjena, ko ampiasao izahay mba ho fitaovana mahomby eo am-pelantananao. Misaotra Tompo fa amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahana. Amen.
Faly maraba antsika ankizy rehetra indray tratry izao fotoana manokana ho anareo izao. Tonga eo amin'ny toritena anareo isika ka ny lohatenin'izany dia manao hoe giraffe noforonina tamin'ny fomba mahagaga. Averitsika kely hoe giraffe noforonina tamin'ny fomba mahagaga. Andeha aloha isika hanondroka lohantsika hivavaka alohan'ny hanombohantsika an'izay. Andriamanitra Rainay misaotra betsaka anao izahay fa tonga amin'izao fotoana manokana hianarana ny teninao izao indray. Mitenena aminay Jehovah fa miaino izay mpanombokelinao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Giraffe noforonina tamin'ny fomba mahagaga. Efa mba nieritreritra ve ianao hoe ohatry ny ahoana re ny fiainana raha giraffe e? Izaho tamintsika aloha nefa nahita giraffe ohatra hoe tamin'ny film, tamin'ny dessin animé, na mety nahita mivantana mihitsy ary ve? Tena tsara tarehy ny giraffe e! Hitantsika amin'izao sary izao tena tsara tarehy ny giraffe ary tena tena mahatalanjona tokoa nanamboaran'Andriamanitra azy. Androany isika dia hianatra zavatra sasatsasany momba ny giraffe. Eo amin'ny adiny 2 fotsiny ny giraffe no matory eo amin'ny andro anankiray. Kely izany e! Tsika ankizy izao dia eo amin'ny adiny 10 eo matory. Manarak'izay ny giraffe koa dia mitsangana rehefa miteraka. Hitanareo tongotry ny giraffe avo be iny? Eo amin'ny 1 metatra sasany eo ny halavan'iny tongotry ny giraffe iny. Dia eritreretinareo hoe avy eny ambony eny izany ilay giraffe kely dia mitotona ety amin'ny tany ety. Tena mampitahotra izany. Ohatr'izany ny fiandoham-piainan'ny giraffe. Kanefa afaka 10 minitra dia iny ilay giraffe kely fa mampijoro ny tongony dia miezaka mitsangana ary efa tafatsangana. Ary ny ahavon'izany giraffe kely izany rehefa vao teraka dia eo amin'ny 1 metatra sy 20 eo izany hoe mbola lava be noho izany ilay giraffe kely rehefa vao teraka. Mampalahelo nefa fa be dia be mihitsy ny giraffe izay maty ao alohan'ny faharoa taonany. Kanefa rehefa velona kosa ny giraffe kely dia mahatratra hatrany amin'ny 20 taona ny fahavelomany rehefa any amin'ny toeram-ponenan'ny voajanahary any izy. Aingam-pandeha be koa ny giraffe. Tena mihazakazaka mafy be mihitsy izy. Mahatratra hatrany amin'ny 70 kilometatra isan'ora ny havon'ny aingam-pandehan'ny giraffe. Ary tena matanjaka be koa ny giraffe. Tena mahavita mitsambikina lavitra be izy. Ary rehefa manao daka mahery vaika izy, rehefa mandaka mafy be amin'ny tongony izy, mety ahafaty liona mihitsy ny daka ataon'ny giraffe. Tena matanjaka ny giraffe e! Nofokonin'Andriamanitra anana soratsoratra amin'ny loko koa ny giraffe. Iza mahafantatra ny lokon'ny giraffe tsika? Hitantsika amin'ny sary teo hitantsika amin'ireo sary ireo fa ny giraffe dia manana loko volontany sy fotsifotsy. Tsy tena hoe fotsy be fa fotsy somary vonikely ny lokon'ny giraffe. Raha tsika izao no mijery dia ohatran'ny hoe mitovy daholo ny lokon'ny giraffe sa tsy izany? Ohatran'ny hoe marron sy fotsy daholo eny. Kanefa manana soratsoratra mampiavaka anazy ny giraffe. Misy manana loko manokana sy soratsoratra manokana ho azy tsirairay avy ny giraffe. Mahatalanjona izany fa ity koa ny tena mahatalanjona. Sika olombelona tsirairay avy koa mitovy amin'ny giraffe samy manana ny sorotrany dia tsika manana lavitondro. Haintsika ve izany lavitondro izany? Ity izao ny fanondrontsika dia raha asiantsika ranomainty io fanondrontsika io ka apetakintsika amin'ny taratasy ohatr'izao dia manome soratsoratra kely. Dia rehefa jerevana izay soratsoratra kely amin'ny fanondrontsika izay ohatran'ny hoe mitovy. Kanefa samy hafa koa nanamboaran'Andriamanitra ny lavitondrontsika tsirairay avy, izany hoe manokana isika tsirairay avy. Tena mahafinaritra izany e! Andeha hiverenantsika indray aloha ilay giraffe teo. Ny giraffe koa raha fantatry ny ankizy dia tena maninona? Avo be. Ary ny giraffe no biby lava indrindra eto ambonin'ny tany. Mirefy hatrany amin'ny 10 metatra ny giraffe. Tena lava be izany mitrapa be ohatr'izao tsika raha mijery an'izany giraffe izany. Io tendan'ny giraffe lava be io dia ahafahany manakatra ny sakafony eny ambony hazo eny ambony be eny. Dia satria lava be ny tendan'ny giraffe dia maninona? Ny avonkavoka an'izany lava be koa. Ohatra hoe ny avokavokantsika izao izany avokavoka izany ahafahantsika miaina, ahafahantsika mitaovam-pisefontsika ato amin'ny tratrantsika ato fotsiny. Fa ny giraffe lava be manaraka an'ilay tendany iny hitaovam-pisefony.
mba hahafahany manino mba hahafahany oksizena tonga tsara ny amin'ny ati-dohany. Tena lava ny girafy ary nefany izy raha ohatra hoe miondrika tampoka izy na mitraka tampoka de tsy mba fanin'izany mihitsiny. De izao rakizy, mety tsy lava be ohatry ny girafy tsika, mety hoe tsampy 10 metatra ohatry ny girafy tsika fa mety hoe fohifohy ihany tsika. Ny olombelona mety tsy haiko hoe firy metatra ny olombelona ny lava indrindra. Indrindra fa tsika ankizy moa izany de tena mbola fohifohy mihitsiny. Mety tsy 10 metatra ohatry ny girafy tsika kanefa maninona? Kanefa afaka manatratra an'Andriamanitra tsika amin'ny finoana. Andriamanitra mantsy de afaka manome sakafontsika ara-panahy. Rehefa eo de mbola misy hafatra ao antsika. Hafatra ao antsika rehetrarehetra ho ataon'ny olon-dehibe kanefa ao amin'io hafatra io de misy tantarana vehivavy anankiray izay naninona? Nanatsotra ny tanany nanendry an'i Jesosy de naninona? Niova mandrakizay ny fiainany. De tahaka izany koa isika ankizy. Tadio manomboka izao rehefa mahita girafy tsika fa tahaka ny nanamboaran'Andriamanitra ny girafy mba ho manokana de mihoatra noho izany tsika manokana isika nanaovan'Andriamanitra antsika ary afaka manatratra an'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny finoana izay ananantsika na de kely azy izany. Andeha ho jerentsika ny ao amin'ny Isaia 7:1-4 Isaia 7:1-4 tapany voalohany. Hovakintsika ny anaran'i Jesosy manao hoe satria mahalala eo imasoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Maninona hoy isika? Mahalala eo imason'Andriamanitra isika ary maninona? Sady tena tian'Andriamanitra. Izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ka ahoana isika ankizy? Vonona ve isika mba hanaiky ity an'Andriamanitra ihany koa sady hanome voninahitra anazy? Mino aho fa ny ankizy rehetrarehetra de vonona ny ity an'Andriamanitra satria maninona? Satria nataony miavaka sy manokana. Andeha hoentsika am-bavaka izay toriteny izay ary. Andriamanitra Ray Masina tsara indrindra any an-danitra, misaotra satria afaka nianatra lesona momba ny girafy izay androany izay namboarinao tamin'ny fomba manokana. Kanefa mihoatra lavitra noho izany izay ankizy izay noforononao indrindra indrindra tamin'ny fomba manokana indrindra ihany koa. Ampio izay mba tsapa mandrakariva fa mahalala eo imasonao sady tianao ary ho setrin'izany de mba hitianao sy hanome voninahitra anao ihany koa eo amin'ny fiainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako mivavaka. Amen. We are women, women of faith, united in God's love.
fifaliana no anolorana ny arahaba ho antsika rehetra tonga soa amin'ny fotoanan'ny toritety, izany hoe nahatratra ity sabata masina ity. Ary tolorana ny arahaba manokana isika tovovavy sy vehivavy nahatratra izao andro manokana izay natokana mihitsy maneran-tany ho androm-bavaka, izany hoe itondranantsika am-bavaka izao. Dia ny firariana dia ny hoe ho tovovavy sy vehivavy hanana fiainana mamiratra anie satria hitombo ao amin'ny Kristy ary hitombo amin'ny lafiny rehetra isika tsirairay avy ka tonga ny manodidina antsika ihany koa mba hitombo hanaraka antsika. Ka izay vavaka rehetra efa nasandratra sy izay mbola ho asandratra izany amin'ity androany ity anie dia hihoatra lavitra noho izay heverintsika sy andrasantsika amin'Andriamanitra ny ho valiny izany. Samy mahery, samy mitoetra amin'ny fitahian'Andriamanitra hatrany hatrany. Ity hafatra izay hiarahantsika mandray mba ho fampanentana na ahazahoana hery izany amin'ity androany ity dia nampitondraina ny lohateny hoe atsoro ny tananao. Tantara iray ao amin'ny Baiboly izay efa fantatritsika ny voarakitry ny Mateo 5. Tantara hanovozantsika hery manokana nefa sy hitoetra amin'izay hoe efa fantatra izay fa andeha ho trandrahana ka handraisana ny hafatra avy amin'Andriamanitra mba hitondra hery manokana hatanterahan'ny fiainantsika. Ka andeha anie hiaraka hanokatra ny Baiboly isika dia eo amin'ny Marka 5 no hijerentsika izany tantara izany. Efa novakina tamintsika teo ihany ny 1:20 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny Marka 5. Asaika ihany ianao andeha aloha anombohana sy tarihana ny resaka dia ho averina vakiana ihany izany. Marka 5 dia ny 1:20 ka hatramin'ny 4:20 izay mirakitra ny amin'ny nahasitranan Jesosy ilay vehivavy narary 12 taona sy ny nanangana ny zanaka vaviny Jairo tamin'ny maty. Fakitsika amin'ny anaran'ny Kristy ny teny manao hoe ary rehefa nihita an-tsambokely indray Jesosy ka tonga teny ampita dia nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy ary teo amoron-dranomasina izy dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga, Jairo no anarany. Ary rehefa nahita Jesosy izy dia nikohoka teo amin'ny tongony ka niangavy fatratra taminy hoe marary efa ho faty ny zanako vavikely, andeha re mametra ny tananao aminy mba ho sitrana izy ka ho velona. Dia nandeha niaraka taminy izy ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanety taminy. Lehilahy lehibe anankiray voalazan'ny soratra masina fa mpanapaka ny sinagoga no indro tojo toe-javatra sarotra teo amin'ny fiainany ka nandeha nitady famonjena tamin'i Jesosy. Ary eo no misy lesona voalohany sahady andeha ho raisintsika amin'ity androany ity dia ny hoe raha misy izany izay tiantsika ahazahoana valiny amin'Andriamanitra, raha manana toe-javatra sarotra tiana ahazahoana valiny izany hoe ho famahana ny olana izany isika avy amin'Andriamanitra mialana ny vavaka, voalohany dia andao isika haka tahaka an'izay nataon'i Jairo, lehilahy lehibe anankiray mpanapaka ny sinagoga kanefa dia nankeo amin'ny fanatrehan'i Jesosy. Ary tsy izay ihany fa nanetry tena tamin'ny fony manontolo teo anatrehan'i Jesosy satria izy rehefa tonga teo dia hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe nikohoka teo amin'ny tongony. Ary rehefa manatanteraka an'izany isika hoe manatona, manetry tena dia mitondra ny fangatahana amin'ny si. Tena tamin'ny finoana ary natoky an'Andriamanitra Jairo nangataka taminy hoe efa akaiky ho faty ny zanako fa andeha re mametra tanana aminy dia ho velona izy. Dia izany dingan'izany koa hoe manatona dia manetry tena dia mitondra an'ilay fangatahana amin'ny fo, izany hoe amin'ny finoana tanteraka dia matoky an'Andriamanitra fa ho valiany ilay vavaka izay hangajanaka. Ny lesona izany voalohany raisintsika dia hoe amin'ity androany ity, inona re ny zavatra tianao hangatahana amin'Andriamanitra, inona ny vavaka ho asandratra ao amin'Andriamanitra manatona azy, manetry tena ka hoento eo amin'ny fo sy ny finoana izany dia hinohy fa ho tanterahan'Andriamanitra mba hitondra ny fifaliana ho anao ary koa hanomezam-boninahitra azy ihany. Fa ho an'ny Jairo satria voalazan'ny soratra masina fa be ny vahoaka ary nifanety sy nifanizina mihitsy tamin'izany dia nanana ny finoana izy afaka hanasitrana ny zanany Jesosy ary raha efa tady ho faty ny zanany afaka ny ho velona noho izay ataon'i Jesosy, fa raha izanona izany ny toe-javatra manaraka dia tena hanozongozona ny finoany koa. Ary io no tiana hakana lesona ho ahy sy ho anao dia ny hoe ao anatin'ny fahampiretana ianao misy toe-javatra nitranga, manahoana ny finoanao satria ianao manan-javatra tiana hangatahana amin'Andriamanitra. Dia fantatritsika ilay tantara eo amin'ny 5:20 sy ny 6:20 amin'ity Marka 5 ity ihany no misy ny tantaran'io
an'ilay vehivavy anankiray izay miavaka tao anatin'ny vahoaka maro satria izy ihany koa dia niatrika toe-javatra sarotra ary izy ihany koa dia nila nampiasa ny finoana ka nanana zavatra nangatahana tamin'Andriamanitra. Andehany ho jerentsika indray ny Baiboly eo amin'ilay andininy 5:20 sy 6:20 Marka 5:5 sao indray no voalaza. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niasotra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrany fa vao maika niahana rary kokoa aza. Ramatoa anankiray tsy fantatsika ny anarany fa haitsika nefa ny tantarany. Fantatsika hoe 12 taona be izao izy no niasotra fanaintainana. Raha ohatra izany ka nenjay 12 taona ny iarahan'ny faly tamin'ilay zanany vavikely izay hoe narary ankehitriny ao amin'ilay tantara, nen'ilay vehivavy kosa nandritran'izay 12 taona izay dia hirifiry voamay ny narary. Hoy ny voalazan'ny soratra masina. Ela anie izany 12 taona izany alaivo sary an-tsaina hoe inona daholo izao ny ianao no efa tokony ho vitanao raha 12 taona be izao ny fetim-taona izay omenanao fa ity vehivavy ity dia niasotra toe-javatra sarotra ary izy nandeha nanatona ihany koa an'i Kristy. Nanozongozona ny finoany jero izany satria izy maiky. Ohatrantsika le raha amin'ny toerana anankiray ka taraiky any anaty embouteillage hoy isika. Ianao izany manenjika lera nefa mitohana be ny fifamoivoizana ohatra dia le fahatsapanao anaty dia mitovitovy amin'izany ny tsapan'ny jero. Maika izy, mifanizina ny olona kanefa dia indro fa mbola nisy toe-javatra iray koa nisosoka teo alohan'ity efa nangatahany ka neken'i Kristy dia ny hoe andeha hikasika ny zanany izay efa mitady ho faty ity. Dia ny leso maloha izay raisintsika mikasika an'ilay vehivavy dia ny hoe ny fahotana ihany koa eo amin'ny fiainantsika dia miantraika tahaka ny fiantraikany tamin'ity vehivavy ity izany hoe ilay aretina nahazo azy. 12 taona izy no narary ary 12 taona no nahatsapany hoe mehosa izany herim-batany sy ny ainy izany. Toa bomay ny narary ihany kanefa efa nandany vola tamin'ny fitsaboana isan-karazany. Dia ohatran'izany ihany koa ny fahotana. Raha toa izany ka mahatratra ny fiainantsika ny fahotana dia voamay mikiky tahaka an'ity aretina nahazo an'ity vehivavy ity ary koa voamay tonga antsika hiamarefo dia hiamanalavitra n'Andriamanitra. Ny zava-misy dia matetika isika amin'ny fiainantsika mitady dokotera hafa dia mety ho dokotera fafinaretana, mety ho dokotera fialamboly, mety ho dokotera asa kanefa tahaka ny an'ity vehivavy ity. Dokotera maro no efa nandehanany, vola maro tsy tokony tsy foroana nefa laniny fa voamay izy ny narary. Fa ny any afaka hitondra ny fahasalamana merina amin'ny laoniny indray dia tsy iza fa ilay dokotera ambonin'ny dokotera rehetra dia ilay nantonony tamin'ity fotoana ity ilay mpitsabo lehibe Jesosy Kristy ka andeha isika manantona an'i Jesosy ihany koa amin'izay mety ho aretina sy mahazo antsika amin'ity sabata ity fa Jesosy mahay fahagagana, anamaivana, anala, anaisotra mihitsy ny aretina ary koa amerina amin'ny laoniny ny fahasalamana. Izay indrindra moa ilay resahan'ity tantara faharoa tao aorianany nanantona ny jairon'i Jesosy ity dia ny hoe nosotranin'i Jesosy ity vehivavy ity. Andao anefa antsika ny tohiny ao amin'ny 7:20 sy ny 20:20 Marka 5:5 sika manao hoe koa rehefa nahareny amin'i Jesosy izy dia nankeo hivonona maka ny vahoaka ary nanendry ny lambany fa hoy izy na dia ny fitafiany ihany aza ny voatendriko dia ho sitrana. Hafa ary manokana mihitsy tena hoe miavaka ny finoan'ity vehivavy ity. Ny azo antoka aloha dia nisy olona nilaza taminy hoe izany Jesosy izany no nisitrana daholo izay tonga eo aminy dia izay no nahatonga azy koa mba hisisika ao any. Fa ilay finoany hoe namakivaky ny olona izy ary na naneritreritra fa na ny sisin-dambany ihany aza na ny songotra viavin-damban'i Jesosy ihany aza no voakasiny dia azo fanasitranana izy. Izany finoana izany ry hava-malala no tiana ihany koa mba hananako sy hanananao. Ho an'ity vehivavy ity tsy maintsy namakivaky an'ilay vahoaka be dia be izy. Ny fibosesiky ny olona nanosika azy henitra, izy efa marefo, ny tenany efa miahosa no ilay aretina mitsidra efa nandritra ny 12 taona izay mahazo azy kanefa ny finoany nitombo hatrany ary nisisika izy ka hoy izy hoe na ny songotra viavin-dambany ihany ary ny voakasiko dia ho sitrana. Dia ny tanterahany izany ary tena
lesona lehibe manome hery, manome fanantenana, mampirisika anao tena hanao fanandramana satria Jesosy tsy miova. Ilay Jesosy izay nanana ny hery nanasitrana tamin'izany ka nikasihany ity vehivavy ity tampinoana, natony ny nijery tampinoana ihany no Jesosy mbola miantso anao koa mba hanamaivana ny fahoriana, mba hanala ny aretina, mba hanaisotra an'izay mampitebiteby sy manahirana antsika amin'ity fiainana ity. Fa izao ihany anefa anisan'izay tena tokony ho tsaroako hoe ity vehivavy ity raha nanantona an' Jesosy tsy ny hoe andehandeha fotsiny na hanandrakandra hoe izay manantona hono dia sitrany za koa nde mba hijery, za koa nde mba hikasika an'izany Jesosy izany, fa ny zavatra tao anatin'ny lohany dia iray ihany dia ny hoe tsy maintsy mikasika azy fa raha mahakasika azy na ny songotra viavin-dambany fotsiny aza dia hiala amiko ny aretina. Dia izany finoana izany no tiana ihany koa mba hananako sy hanananao amin'ny fo manontolo ny anantonana an'i Kristy, amin'ny fosin'ny finoana tena hoe manantena mahatoky azy hanatanteraka an'ilay vavaka no anantonana an'i Kristy. Dia haintsika ny toy ny tantara fa mahagaga tokoa ny zava-nisy fa hoe lamba sobotry ny akanjon'i Jesosy ny voakasika dia nefa nanahoana tokoa nisinga tokoa anie ilay aretiny ary ndao ny vakiana ny andininy fa 7:30 azafady sy ny 7:30 izay toy ny tantara ao marika toko 5 hatrany dia manao hoe ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny ka tsaroiny tao amin'ny tenany fa sitrana izy. 7:30 ary niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy fa nisy hery niala taminy dia niodina teo afovoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe izy izany nanendry ny lambako izany. Mahagaga fa raha nino ilay vehivavy dia tena sitrana tokoa ary rehefa nanontany Jesosy hoe izy izany nanendry ny lambako izany dia tsy nahetsika ilay vehivavy, natahotra izy, mety mbola saika hisaotra izy kanefa tsy sahanembatsembana intsony fa ny zavatra tsapany aloha dia hoe sitrana ny tenany. Ohatrantsika ilay rehefa misy aretina ireny ka mahatsiaro izany fa ny maivana dia lavitra noho izany na gaga tsy mila fanafody fa fahagagana ary tsy mila nando vola akory, izy ilay efa lany vola tamin'ny dokotera maro. Sao manko lehibe noho ny olan'ity vehivavy ity ny herin'i Kristy ary andao izany halatsaka ao am-posika amin'ity androany ity. Lehibe noho izay mety ho olana eo amin'ny fiainantsika ny herin'i Kristy ary afaka hoentintsika eo aminy ilay izy dia ho afahany isika, ho amaivaniny isika, ho sotraniny amin'izay mety ho aretina isika. Fa raha toa ka ny fijerin'ny fiarahamonina, ny fitsaran'ny fiarahamonina jiosy tamin'izany dia hoe maloto ny olona mitsidra ka raha ny fijerin'ny hafa hoe maloto ity vehivavy ity dia tokony hoe nandoto an'i Jesosy izany ny fikasihany azy dia tsy izay ny zava-nisy fa nanasitrana ny nikasihany an'i Jesosy. Ary izao tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao fa ny finoana izay ao anatintsika no angatahany handeha entina eo aminy angatahana ny zavatra izay ilainy. Manintona an'i Jesosy ny finoan'ny zanak'olombelona, izay no nahatonga azy nijanona hoe iza izany nanendry ny lambako izany. Raha tsy izay manko dia ho nandeha fotsiny dia tsisy nahatsapa hoe nisy finoana nisehony teto amin'ity tantara ity. Zava-dehibe mantsy izany hoe mino dia aseho ilay izy. Raha ohatra hoe ho vakintsika indray aloha ny toy ny tantara eo amin'ny 1:30 ka hatramin'ny 7:30 marika toko 5 dia izao no voalaza hoe fa hoy ny mpianany taminy, hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao ka hoy ianao hoe iza no nanendry ary nijery manodidina izy izany vehivavy izay efa nanao izany fa raiky tahotra sady tora-kovitra raha vehivavy satria fantany izay natao taminy ka dia nankeo aminy izy ka ninkoka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra. Ry hava-malala ilaina aseho ny finoana. Rehefa nahazo ny fanasitranana tamin'Andriamanitra ilay vehivavy nangovitra sy natahotra aloha izy raha nanontany Kristy fa marina fa niteny koa Petera hoe ireo vahoaka be lehibe ireo ve dia anontanianao hoe iza ilay mikasika fa rehefa izay dia nanantona ilay vehivavy ary nijoro vavolombelona ny amin'ny fitahiana lehibe nataon'Andriamanitra taminy. Ary tsy izay ihany no tena zava-dehibe fa tian'Andriamanitra ihany koa naseho tamin'ity vehivavy ity ny fitiavany dia ny hoe anasitrana azy izy raha manantona amin'izay finoana izay ilay vehivavy. Dia ny olona izany tamin'izany fotoana izany raha alaintsika sary an-tsaina mety ho niteny fa Jesosy koa ve tsy mahalala hoe vehivavy maloto nge io e? Io ange tsy hidradradritra ny 12 taona e? Io ve dia antonona sy kasihana toy izany? Fa Jesosy mihitsy no te haneho hoe za te hanasitrana azy amin'ny fomba rehetra. Ary io izany lesona anankiray izay tena tiana hampita amiko sy aminao.
Ny fahafantarantsika amin'ny tantara dia ilay vehivavy tokoa no nandeha namakivaky ny vahoaka ary nanakasika ny namban'i Jesosy, nampitombo sy niazona ny finoany fa ho sitrana raha mikasika izany. Fa izao koa anefa ny tena marina, Jesosy mihitsy no nanantona azy ary Jesosy mihitsy ny te haneho amin'ny vahoaka, te haneho amin'ny mpianany, te haneho amin'ny rehetra fa izy te hanasitrana ary mahaliana azy ny finoana izay ananany reto zanany. Ka zasenao no asaina hatrany anatin'izany mba hitahiry ny finoana, hiazona ary tsy hanaiko voazongozona fa haneho an'izany fahovin'i Kristy amin'izay mahazo antsika, amin'izay manahirana antsika, amin'izay mety mamparary antsika isika ka hijoro fahavolombelona anie isika dia arak'izay lazain'i Isaia 3:20-21 ao amin'ny soratra masina dia eo amin'ny tapany faharoa manao hoe dia ianareo ny vavolombeloko Jehova ary izany no Andriamanitrareo. Dia Andriamanitra hanampy anao. Isika ny vavolombelon'i Kristy hoy ny voalazan'ilay boky hoe ilay fitiavana mandresy izay nosoratan'ilay vehivavy mpanompo kristianina mpanoratra malaza hoe Ellen White. Isika ny vavolombelon'i Kristy ary manondro azy isika. Ny fanambarantsika ny toetrany matoky no fitaovana novidian'ny lanitra mba hanehoana ny Kristy amin'izao tontolo izao dia andeha zasenao tena hanatanteraka izany ihany koa. Ity vehivavy ity rehefa niazona ny finoany, nisafidiny hoe na dia ny lambany ihany ary ny voakasika dia sitrana ary nanaiky nijoro vavolombelona rehefa avy eo naneho an'izay finoana izay dia efa nanontany Kristy tao anatin'ny vahoaka rehetra tao dia nahazo ny fiadanana, izany hoe nahazo ny valiny vavaka izay nasandrany. Ny finoany tokoa mantsy no nahatonga azy ho amin'ilay fanasitranana. Ka Andriamanitra, Jesosy moa izany tamin'io fotoana io rehefa nahita ny finoany dia niteny taminy hoe mandehana soamatsara. Andriamanitra ihany koa rehefa manantona azy zasenao dia zarainy an'izany teny izay tsodrano. Raha ho an'ity vehivavy ity manko izany izao raha jerena amin'ny teny Grika dia amin'ny filaza-mandidy sy amin'ny filazam-potoana ankehitriny no anambarana ny hoe mandehana soamatsara io dia midika hoe mitoera amin'ny fiadanana mandrakariva. Azo adika ihany koa hoe mandehana amin'ny fiadanana. Ka raha ny teny izy hoe mandehana soamatsara dia sady firarian-tsoa izany no tsodranony amin'ny hoe mba ho amin'ny fiadanana hatrany anie ny fiainanao. Dia izay ny intsony asainao anatona an'Andriamanitra mba hanana fiadanana ihany koa satria tsy misy fiadanana tsara noho ny izay omen'i Kristy asainao. Fa ho an'ilay vehivavy dia nahazo izany tsodrano tsara izany izy dia zasainao koa andeha hahazo ny tsodrano. Inona ary no andrasana amiko sy aminao raha nijery an'izany tantara izany tsika? Inona no tian'Andriamanitra mba ho atao tokoa raha isika no antsoina mba haneho ny finoana rehefa manantona azy mitondra an'izay zavatra manahirana antsika tahaka izany? Ny tiana hampita amiko sy aminao dia hoe ny finoana ivelambelany tsy izay ilay ilaina fa ilay aseho, ilay tena hoe iainana dia tsy hoe ny momba an'i Jesosy fotsiny izany minoana ka izay ny iainana fa tena hoe mino an'i Jesosy mihitsy zasenao dia iainana sy aseho aminy ary asehontsika amin'ny fiainantsika izany dia ho azontsika izay ilaintsika avy aminy ny fiadanana, ny fanasitranana, ny fiadanam-po, ilay tsodrano hoe mitoera ho amin'ny fiadanana mandrakariva, mandehana soamatsara, mandehana amin'ny fiadanana. Ka inoko fa zasenao dia samy te hahazo an'izany ary inoko fa amin'izay zavatra atrehantsika dia samy manana ny faniriana hiala amin'izay mampitebiteby, hiala amin'izay manahirana sy mangeza an'ity fiainana ity zasenao ary indrindrandrindra moa ianao raha anatin'ny sy fahasalamana dia inoko marimarina koa fa te ho salama ka andeha hanantona an'i Jesosy. Hanantona amin'ny fo, hanetry teny eo anatrehany, hitondra amin'ny fo sy ny finoana an'ilay fangatahana ary hanaiky sy hatoky azy fa vitany ny manatanteraka an'izany fanasitranana izany. Dia hiseho amin'ny fijoroana fahavolombelona ny finoana rehefa avy eo ary azo ny valiny ho fiadanana dia tsofin'ny rano mihitsy ho amin'izany. Ity vehivavy ity ihany no nahazo ny teny hoe ry zanako vavy ao amin'ny soratra masina ary zava-dehibe izany fa ny azo antoka anefa tiano zanany avokoa zasenao ary te hiantso asainao koa izy hoe zanako lahy, zanako vavy mandehana amin'ny fiadanana dia andao anatona an'Andriamanitra ao anatin'izany. Hoay, saika adinontsika ilay olona anankiray. Zairo tokoa kay moa ilay mpanapaka ny sinagoga mbola miandry an'i Jesosy anatin'izany toe-javatra izany ary ny tena nampalahelo eo amin'ilay miandry iny izy vita aloha an'ilay vehivavy izany izay efa tsy maintsy nisosoka dia nitanterahana dia indro fa nisy mpanompo tany. Hoy izy hoe maty ny zanakao, aza manahirana intsony ny mpampianatra.
manahoana ny fihetseham-ponao raha ianao no teo amin'izany toerana izany. Ianao ilay efa maika sy dodiny iny dia ny eken'ilay nangatanao kanefa nisy toe-javatra nisisika indray dia indro fa maty ilay nangatanao fanasitranana, nangatanao famelomana indray fa ny zava-nisy anefa dia hoe Kristy. Amin'ny Luka 7:7-7 milaza an'izay dia hoe Kristy hoe aza matahotra, mino fotsiny ihany dia ho velona izy. Fijoroana vavolombelona faharoa ny hoe Jero ihany koa nijoro tamin'ny finoany. Azo antoka fa nahita an'izay nitranga tamin'ilay vehivavy koa izy ary nahita ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ilay vehivavy dia nijoro tamin'ny finoana izy, niazona an'izay tenin'i Kristy hoe aza matahotra fa mino fotsiny ihany dia ho velona izy. Nanaiky izy dia nitoetra tamin'izay finoana izay dia fantatritsika ny toy ny tantara fa velona soamantsara ny zanany satria nino i Jero. Fa ny lesona izay tiana ho ampita amiko sy aminao dia izay resahan'ny Salamo 4:7-8 ry hava malala, ry tovovavy sy vehivavy malala isany, ninona toe-javatra misy ianao ankehitriny, n'aiza n'aiza misy ianao amin'izao fotoana izao, andramika izaho fa tsara Jehovah, izay mialaka aminy no sambatra. Izay mihitsy moa ilay lazain'ilay andininy hoe andramika izaho fa tsara Jehovah, sambatra ny olona mialaka aminy. Mila finoana mahatoky isika, mila mifikitra amin'izany finoana izany ary miantehitra marina amin'ny Kristy dia manantena fa tena ho sotraniny, ho afahany, ho avotany fa izy koa no efa nampanantena an'izany. Hitantsika ny vokatra teo amin'ny fiainan'ilay vehivavy. Tahaka ny hoe natsoin'Andriamanitra izany mihitsy ilay vehivavy hiditra teo amin'ilay fiainana ny rotorotony efa maika ny Jero mba ho fijoroana vavolombelona aminy hahatonga ny finoany hiakatra dia hitantsika koa nefa ny finoan'i Jero dia rehefa avy eo velona soamantsara ihany ny zanany sasy ianao koa. Taona mety androany andao azonina ny finoana, andao ampiakarina ka ampifikirina amin'ny Kristy irery ihany, hanolotra ny fiainantsika ho azy dia izy irery ihany no hiazona antsika dia mba ho afaka koa isika ary ho tonga amin'ny fanavotana hatramin'ny farany. Dia anontany anao ary aho hoe androany ve ilainao koa ny hanindry ny somotra viavin'ny akanjon'i Jesosy? Na ilay fitsoran'ny tanana mivantana ara-baka teny tahaka ny an'ilay vehivavy na ny fitsoran'ny tanan'i Jero tamin'ny finoana izay najorony ihany koa mikasika ny Kristy satria Kristy liana amin'ny finoan'ny zanak'olombelona. Misy izay tokony hanatsoranao ny tananao amin'ny Kristy ve? Fa ny finoan'ilay vehivavy tao anatin'ilay vahoaka nanosonosika sy nibosesika no nahafahany nahazo fanasitranana ary ny finoan'i Jero ihany koa rehefa nahantona an'i Jesosy ninona dia nisy nanembatsembana ary no nahatonga ny zanany ho velona indray dia ho asy ianao koa. Raha mba tiantsika ihany koa ny haharitra hatramin'ny farany ka hahazo ny fanasitranana, inoako fa maniry an'izany sasy ianao dia andao hanantona ny Kristy, hanetry tena eo aminy, hanolotra ny fiainantsika ka amin'ny fo manontolo no angatahana ny faniriana aminy dia ho sotraniny ary indrindra indrindra ho velominy, ho ampandehaniny amin'ny fiadanana, ho tehiriziny amin'ny fiadanana ary ho entiny any an-tsopotry ny lanitra. Azonao atao ve ny manantona an'i Jesosy dian'izao? Azonao atao ve ny manendry azy amin'ny finoana tahaka izay nataon'ity vehivavy ity sy ny nataon'i Jero ihany koa? Raha maniry ny hanavatsava ny vahoaka ihany koa ianao, izany hoe ireo olana maro rehetra mety manakatsakana ka hikasika ny Kristy am-pinoana dia hatsangan'ny tananao amin'izay toerana misy anao. Ary raha fanirianao ny hanantona ny Kristy, andeha hiaraka amiko ankehitriny ka hivavaka mba ahatonga an'izany ho tafapakany amin'ny marina dia any amin'Andriamanitra. Vonona ianao, manaiky, atsoro ny tananao ary dia andeha hiaraka hivavaka. Andriamanitra ray ty anay, misaotra izahay ny amin'ny hafatra izay nientsonao anay androany mba hanatsotra ny tananay. Natoky izahay fa raha manantona anao tokoa ka manetry tena ary amin'ny fosin'ny finoana ny anatonanay anao, hitondranay izay manahirana anay sy ny aretinay eo aminao dia ianao kosa hamaly izany ary ampandehanay amin'ny fiadanana. Tehirizo amin'ny finoana ary ampitomboy anatin'izany izao sy izao rehetra mandray izao hafatra miara-mivavaka izao ka izay manahizana anay, izay mamparary anay, izay mampitokatokana anay noho ny aretina na ny olana isan-karazany, izay mampanaintaina ny fiainanay dia ianao ampitsahatra an'izany ary mikasika anao, mikasika ny somotra viavin'ny lambanao amin'ny finoana izay ankehitriny Jesosy malalo isindany ny aretina rehetra na ara-panahy na ara-nofo eo amin'ny fiainanay. Matoky anao izahay ko misaotra indrindra, misaotra sahady fa inonay
fa nahazo valim-bavaka izahay. Aminaranao Kristy, ilay tianay, ilay mpanasitrana mpitsabo lehibe no hanonanay ny vavaka. Misaotra indrindra. Amen. Dia Kristy tokoa anie, hitoetra ato amiko sao aminao mandrakariva ary ampiaina ny fiadanany ka tonga antsika hanantona azy tsy ampy salasalana isan'andro. Sania da enatr'evanitra.